Anjinjiny bavao avy hatrany sy mbola manamafy ny tokony andrasan'ny rehetra anjara mandritra ny fifidianana filoham-pirenena ho avy ny firenena Amerikana androany. Tsy misy tokony ahilika ireo kandida raha nambarany Masoivoho ny États-Unis eto Madagascar. Tokony hoeken'ny rehetra ihany koa ny valim-pifidianana mivoaka eo mba hisorohana ny krizy aorian'ny fifidianana raha nambarany. Ny hevitry ny maro anisa no tokony hitataratra ao anatin'ny lalam-pifidianana ihany koa izy. Mandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety faran'ny nataon'ny mialohan'ny andozana ny Madagascar ny faran'ny herinandro ho avy izao. Abrahamarazafy fetra Andriamananjara. Tsy manana kandidato hoanana ny Amerikana raha nambaran'ny Masoivoho ny États-Unis eto Madagascar Robert T afaka maneho hevitra nefa ny tena ny raha nambarana ary tsy tokony ho raisina ho fitsabahana amin'ny raha anatiny ho an'ny firenena malagasy izany. Mbola nanamafy ny Masoivoho ny États-Unis androany fa tsy misy kandidato tokony ahilika mandritra ny fifidianana filoham-pirenena manaraka eo. États-Unis dia tsy miadanina amin'izana amin'izy, tsy manohana kandidat, tsy manohana tokony aizana izy. Ilaina misy fifidianana malalaka, ara-drariny, sokatra ary ahafahany rehetra mandray anjara. Atao zany izay azo antoka hoe ny rindram-pifidianana sy ny andro fanafisana fifidianana sy fikirikarana ny vokatra rehefa avy eo dia hoekeny izay rehetra voakasika, hoekeny izay rehetra nirotsaka ho fifidiana, hoekeny izay mpifidy rehetra nanjy anjara izany fifidianana izany. Aoka mba tsisy olona na iza ho ahilika satria raha misy voahilika eo dia misy apahany amin'ny fitsany tsy anaikany izay hivariny eo ary dia misy fiantraikany amin'ny fiarovana stabilité zay. Mahakasika ny volavolan-dalàna feny fifidianana indray dia nambaran'i Robert T fa tsy afaka maneho hevitra ny tenany mahakasika ny andininy manery ny fahitalavitra tsy miankina ampitovy ny fotoana ananany ny kandidat tsirairay. Tokony ho hitataratra ao anatin'ny lalàna mifeny fifidianana nefa hoy izy ny hevitry ny maro anisa nandritra ireny fakan-kevitra ny arahana tamin'ny firaisamoan'ny pirenena sy ny antoko politika ireny. Raha ny satroko zao dia mba hoe hita na lasa hitataratra anatin'ilay projet de loi io amin'izao fotoana izao ireny tolo-kevitra sy faneho-kevitra avy amin'ny ireo izay nankalana hevitra ireny ary mba ho ampahafantarina tonga ny pelantanan'ireo mpikambana rehetra amin'ny Assemblée nationale sy ny député mandrafitra azy zany. Dia hitako hoe izay ny tena tokony ho fizotra zavatra misy mba hatongavana maromatro iraisany be sy ny maro na iraisan'ny maro anisa faraparatsiny irarina fotsiny mba tsy ao anatin'ny fifandirana sy fampiantsiana nanaovana izay. Andao a Madagasikara ny faran'ny herinandro izao Robert T rehefa niasa nandritra ny 3 taona sy 3 volana teto Madagasikara. Anisan'ny reharehany ny nampiverina ny tsenan'ny agoa rehefa tapaka nandritra ny 5 taonan'ny krizy. Teo ihany koa ny fanampinana Madagasikara tamin'ny alalan'ny USAID ary ny fandefasana ireo tanora malagasy niofana tany États-Unis tamin'ny alalan'ny programa IALI. Mbola tsy fantatra ny isolo azy eto Madagasikara.